fikaonantom-pirenena nitakitsika zay hoe andao anao fikaonan-doha andaminatsika ny tany sy ny fanjakana na eo amin'ny lalam-pifidianana zany lalana anankiray zay everitsika efa mety aomby zay lay hoe fikaonan-doha zay amoahana ny hevitra rehetrarehetra anatsara anazy. Misy lalana ihany ko tsy dia ilaina hoe tsy maintsy vahoaka no manatanteraka an'izay fa ny antoko politika ny chef de parti koa dia afaka mametraka an'izay sy ireo fiarahamonim-pirenena efa nanana an'izay finiavan'izay tany aloha de tsy de tena hoe tsy maintsy atao fivorim-be Madagasikara akory ny anatanterana an'izay fa efa voalazako teo zay miakina ny mpitondra fanjakana miakina amin'ny itsika tsirairay ny sinina fifidianana tena hoe Matio sy Mangarahara raha ohatra manana finiavana politikitsika am'izay. Raha ny taom-panorama manokana nanatolo-kevitra marobe nandritra ny taona maro an'le hoe anadiovana ny tokotany-pifidianana nisy ny ainy ve zany nareo? Le izy nge misy ireo nge miaino ary misy miaino zay zavatra andresahana izay fa manahirana azy manahirana amin'ny mpanao politika atsika fotsiny de hoe lay fatahorana ny sin'ny fanadiovana satria izy mbola eo amin'ny toerana de izay zavatra zay tsy ny tanindrazana zany ny jerevana sy ny hoavin'ny taranaka fa lay fitiavana fahefana nefa ny zavatra ilaina ny mampanahilo an'le izy de zao ireo rehetrarehetra ireo de samy efa nitondra teo dolidoly samy efa nitondra teo dolidoly kanefa rehefa miala de mahita an'le tsy fetezan'le izy de mahavariana mihitsy ny zavatra misy izany hoe atao hofidiana ny filompokotany efa tany alobe zany efa nresahany mbola teo amin'ny fitondrana izy ohatrany tsy fatany akory ny siny zany resaka zany fa rehefa miala izy de hoe andao fidiana am'izay ny filompokotany le fanaovana politika eto amintsika zany le fitazomana an'le seza mihitsy ny hitako manimba ny firenena am'izao fotoana zao tsy misy tena hoe olon-kendry na hoe olona manana finiavana ijery an'ity tanindrazana malalatsika ty inona moa tsy efa nitenenina tamin'ireo tany amin'ny izy nahazo fanjakana fa rehefa niala izy lasa ty amin'ny fanoerana de samy miteny ny zavatra ndresahana taloha dolidolo ihany ka eo zany le izy hoe ny fanaovana politika mihitsy ny mila ovana le tokotany mpifidianana eo ihany ko fa le tokotany politika mila diovina ihany ko zay zany ny manahirana eto amin'ny firenentsika ty inona moa le tokotany politika tsy hita mazava tsara mihitsy ny tena atao hoe asany le antoko politika le manabe vahoaka le meritreritra fa andray anjara amin'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fifidianana de ireo antoko politika ireo zany zara fa miaina zara fa misy fa le anarana no ahafahany miteny hoe zay mpanao politika de zay le ao anatin'le toko tamin'ny mpifidianana koa zay mbola resahako zay fanadiovana ny toko tamin'ny politika tsy maintsy jerevatsika ny mikasika ny lalàna mifeny antoko politika efa nitenenina nge zany tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana rehefa tery izy tamin'ny 2008 satria ny etsiketsika ny olona fa mafy ny fietsiketsehana tamin'izay fotoana zay izy voataitra ny antso ny mpanao politika mbola eo amin'ny fitantanana matanjaka izy tsy miresaka an'izay fa rehefa tery tsy maintsy miantso ny mpanao politika izao ndray nyresahany zany tamin'ny andron'ny président Rajonary Mampianina teo hoe andao jerevana ny fanadiovana ny tokotany ny resaka fokotany tsy nisy ny resaka tsy fantany ako ohatrany hoe tsy fantatra zareo ve ny zavatra atao zao izy lasa ty amin'ny fanoerana tanisany reo zavatra tsy mety rehetrarehetra reo ary tia eto rehefa aveo ndray ny olony
fitondrana am'izao fotoana zao rehefa miala hitanisany zavatra tsy mety de zay le mahatonga amin'ny teny hoe tsy maintsy mifampiresaka andaminana nyity aloha tsy lay seza ny mahamaika ny atsika zany ny seza ny tena io hoe mahamaika atsika ifehezana an'ity fireneny ity fa tsy lay fitiavana n'le tanindrazana sy ny taranaka anika latsaka anatiny maintsy latsaka tena midikizo maintsy ny firenena am'izao fotoana zao tao anatin'ny empolo taona mahery ny firenena niaraka tamintsika ry Chine zany tamin'ny 1960 de jerevo ny fivoarany de tsy makatahaka am'izany ve tsika rehefa mahazo fahefana tsy makatahaka an'ireo olona zay everina fa tokony eo firenena mandroso rehetrarehetra reo raha niady nahazo an'ny Kigali tany Rahondasy ny isan-karazany iny ataovy référence ny olona ny firenen'ny olona fa isika nyle fahefana mihitsy nobodona mba hahafahantsika zany mife ny arena mife ny fandaminana ny fanjakana ary de tena hoe miopapana mihitsy ny tsy fanaran-dalàna eto amin'ity fireneny ity zay hoe tsy fanarahan-dalàna zay matetika ny eo amin'ny fitondrana araka ny fanilazana teo de miny mamono sofina ary tsy mirarahany zitsikera any fa rehefa hoe akaiky farana ny fotoam-piasany na efa hoe marefo izy de lasa milefitra ho azy amin'ny zavatra mahazo azy amin'ny tsikera zay atao azy eo ihany koa ny fomba fanaovana politika zay mampalahelo anisan'ny mambany taham-pandraisana anjarany mpifidy eto Madagasikara zay tsy mihoatra ny 500 isan-jato aloha zany tao anatin'ny 5 taona zay tena hoe ambany tanteraka zay tsy manao ny asa tandrify azy avokoa ve zany ny firaisamonim-pirenena ianareo mpanao politika ary ny eo amin'ny fitondrana misy manao ny asany misy manao ny asany reo ny fiarahamonim-pirenena raha anisan'ny tena manao ny asa be indrindra amin'ireo de ny fiarahamonim-pirenena ary tsy mitsahatra ny maneno lakolosy amin'ny mpitondra fanjakana zany hoanay mpanao politika koa dia miteny foana zahay amin'ny zavatra tsy mety ny fanjakana ny rehefa azo ny fahefana dia izy mife azy ary am'izay everiny fa mapety azy ka le hoe tsy nandray andraikitra sy nisan-karazany ny tompona andraikitra voalohany aloha de mitondra fanjakana raha tiany nisiny fitoniana isiny filaminana isiny fandrosoana dia ny mpitondra fanjakana ny mametraka an'izay voalohany aloha fa tsy mifaninana aty amin'ny fanoherana ny fanjakana mifaninana aty amin'ny fanoherana no ataony ny fahefana rehetrarehetra ho ampelantananao ny etomanana rehetrarehetra ho ampelantananao de izay tsy tokony iadikevitra zany aty amin'ny fanoherana hoe fanoherana inona no nataony fanoherana ange tsy afaka izaravary ny fanoherana ange tsy afaka anao an'izany ny azy milaza an'izay tsy mety no ataony dia io no lasa ifaninanana eto de mametraka tsara hoe potika ny firenena tao anatin'ny 7 taona ny fananinina tsika masinandro androany zao dia adina olona anankiroa no miseho tsy azo afenina zany mety misy ny faly amiko mety misy ny tsy faly amiko fa izay ny ainana satria reo ery anankiroa mpifanandrana tamin'ny 2009 no mifanandrana aty amin'ny taona 2025 zay ady tsy vita hatramin'izao ka eo indrindra no ifampitenenana ihany samy efa teo daholo na teo amin'ny fanoherana rehetrarehetrareo efa nahazo fanjakana ny tiako resahana fa tokony mba misy fandeferana ihany ozy satria rehefa tsy manana an'izay fandeferana zay tsika dia lay mpitondra fanjakana ny mifaninana taminao lasa miziriziry tsy mety ifampiresaka satria matahotra izay zavatra zay zany mila vahan'ny mpanao politika angan'izay fa lasa tsy mitondra fampandrosoana ho atsika efa nisy sa ihany ny mpanao politika miteny amin'izay zavatra zay fa mahazo tsiny amin'ny vahoaka hoe inona mba nataonao hatramin'izay inona nataonareo hatramin'izay kanefa le firenena efa tafahitsoko alalina
amin'ny zava-misy amina adina olona anankiroa tsy maintsy vahantsika aingana malaky de malaky zay raha tiatsika ny siny ny fivoarana eo amin'ny sehatra fanaovana politika satria tsy afaka mihoatra mihitsy zany raisiko ohatra fotsiny na inona ezakao anatin'le izy de rehefa tsy le raika alatalory zany a no miaraka aminao a dia tsy tafavoaka mihitsy ny hevitra ao eo anatrehan'izay satria tena very tanteraka mihitsy ny firenena am'izao fotoana zao tsy misy reperatsony le olona fa de ohatra ny misy tapimaso de tia ny lalana de tia ihany ka eo zany tsika zao hoe eo zany am'izao situation androany zao hoe mila jerevana malaky zay vahana malaky zay olana ana olona anankiroa zay miresaka an'izay androany a mba ho fantatry ny rehetrarehetra fa marary ny firenetsika matoa teny an'izay ahoana ny hoe andravana zay hoe fomba fifanandrinana ara-politika amina olona roa zay tao anatin'ny 4 taona aloha zany teto Madagasikara de ireo rehefa tsy miaraka am'ireo ny mpanao politika iray a de lasa ohatrany hoe tsy crédible ny hevitrany na miaraka amin'ny fitondrana am'izao fotoana na niaraka tamin'ilay nahongana teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 2024 ya ny fanaovana politika mantsy a tsy avy hatrany ianao de maniliky olona hoe ianao de mijanona fa antitra loatra ianao de mijanona fa zao tsy zay fa lay fahatsapatena aloha voalohany indrindra aloha hoe atreto izay ny vitako dia lay fiononana ihany koa eo amin'ilay fanaovana politika mba misy relevy ihany koa tokony ho jereva raisiko ohatra fotsiny nge tamin'ny communal teo fotsiny Antananarivo renivohitra de lasa mifanenjika ny olona niaraka taloha raisiko ohatra zany ny Antokotimo sy ny Titanindrazana zany hoe tsy misy relevy mihitsy zany tao anatin'izay tao anatin'ny fanaovana politika zay le teneniko hoe tokony isy fandeferana foana zany amin'ny fanaovana politika eto amintsika ho ary amin'ny mpitondra fanjakana indray a de sahirana mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao a satria lay zavatra nitranga tany amin'ny 2009 nakatia dia mbola mibana ihany koa eo amin'ny sain'ireo mpanao politika rehetra zay le ataoko hoe mila fandeferana ny rehetrarehetra fa ataoko hoe tsy zano ananatra andreo fifidianana nametraka azy teo fa mila fahatsapateny zany fahatsapatena ny tsirairay hoe ampy zay ny fitantanana satria tia mandaty a mandaroa ny azy misy mieritreritra hoe te hikitika lalam-panorenana fa ho alavaina de izay le nidesahako hoe tsika mpanao politika ihany manimba ny firenena tsy zay rehefa tapitra ny mandaa dia mirava fa mametraka ny olona zay iveriny fa andimby azy izy aorinana zao mandaa farany zao sala am'izay zany ny fomba fijerevako hoe famamarana mandaa ntia ny mpanohitra ihany koa efa nahazo fanjakana teo mila teto vaovao any fanaovana politika zao eto Madagasikara mila olona matsilo saina manana jery lavitrezaka am'izao fotoana zao fa tsy lany andro amina adila politika no atao eto amin'ny hoe fandravana zay hoe fifanandrina ara-politika zay ty iverenana foana hoe tamin'ny fifidianana ohatra nefa manana bazy reo olona anankiroa reo a rehefa vao misy olona mitranga vaovao raha vao hoe te fanandrina amin'ny ray am'ireo antoko ireo de ampangaina ho jodasy ny sasany ampangaina ho mpiaraka amina olona mpandrarany sasany manahoana zany fahitanao an'ilay hoe fomba fanaovana politika eny fotony indray satria miainga avy eny fotony reny fioreny hoe ry miaraka amin'ny any ry jodasy zao lay fitezana ny antoko politika aloha zany a ny voalohany indrindra ianao ane rehefa mitondra antoko dia mitaiza ny mpikambana ao aminao ary
tsy misy izany hoe jodasy mpamadike izany a de fanaratsiana ivelany fotsiny zay rehefa tena mandeha ny ady hevitra hoe fa tsy tokony iaina am'izay tsika tsy tokony iaina am'izay hoe mpamadike mpiaradie fa lay mpanao politika mihitsy lay foto-kevitra fanaovana politika mihitsy a no fampitezana eo anatrehan'ny pombanao zany ka tokony anofotsika zany am'izao vanim-potoana misy atsika zao satria mandalo fotoatsarotra ny firenetsika ny fifidianana miteraka ny olana io ary iteraka ny olana io ary zay no mahatonga am'teny hoe tsy maintsy hojerevana tokoa ny amerenantsika ny fifidianana io satria tsy makany amin'ny fampandrosoana zany a izao fifidianana anatrehantsika zao tsy makany amin'ny finiavan'ny olona tsirairay hitondra ny heriny anome hery ho any amin'ny fampandrosoana izao fa lany andro amin'ny fitsikerana fotsiny no atao eto satria naloto loatra le fifidianana teo izay ny fomba fijerevako azy fa sarotsarotra vahana ihany zay fanontaniana napetraka ao zay satria io miakina amin'ny parti politika misy anao ihany a no mitondra azy eo miakina amin'ilay chef de parti ka tsy manana resaka ho resahana mikasika an'izay a fa reo na avy aty amin'ny fanoherana arange efa mitondra teo daholo reo efa samy teo daholo fa atsika zany a miodikodina manao cercle vicieux fotsiny nataotsika raha eto fa tsy manana avenir politika mihitsy ny tanora zany ka reny a tokony hojerevan'ny mpanao politika zokonjokony zany fa be deabe ny zavatra tsy mety amin'ny fanaovana politika eto amintsika tsy zany andeha ampianatra an'izany eto fa ny hoana MFM aloha de manana fitezany zay aminatina structure républicaine ohatran'io de mazava be ny anay fa tsiraray zany tokony samy eritreritra tsara an'izay zavatra resahako zay raha ny fomba fanaovana politika andresanao teo a verina kely makasika ny fifidianana maro no ntsikerana io rafitra mpikarakara ny fifidianana io anisan'izany taky ny fanovana n'ilay fomba fikarakarana izany ny panorama zay misy ny MFM anisany hoe misy ohatran'ny fifanandrinana avy eo aminareo fanoherana satria nisy ny mpanohitra nandray anjara tamina fifidianana nahazo fahefana tamin'ny alalan'le fifidianana de misaotra n'le seni fa misy kosa nefa tsy nahazo de mbola miverina mitabataba indray nandray anjara tamin'le fifidianana raha fa tsy lany de eo vao miaiky am'izay hoe tena hoe tsy mahazazy ty fifidianana ity tany aloha nefa de hoe milaza mahatoky any seni nitety teny amin'ny seni mihitsy tao anatin'ny fotoana vitsy ny fanoherana sasany nefa vita le fifidianana de milaza fa tsy tomombana le fifidianana be ny tanàna teo manokana ny resantsika raha tany amin'ny fifidianana filohampirenena de nandringa ny fifidianana satria sarotrarona mpanohitra ho nareo nandray anjara tamin'ny fifidianana iny nampandresany andro rajoely ya ny zay nge eo a manahirana fanaovana politika eto amintsika rehefa mipetraka tsara le foto-kevitra hitondrana an'le tolona zany hoe io fifidianana io a dia tsy madio io de tokony hipetraka am'izay a ny mpanao politika rehetrarehetra hoe ahona ny anadiovana azy aloha fa niazakazaka ihany nandray anjara tamin'le fifidianana na maloto ara le izy de tokony tsy mimenomenona mihitsy aloha ny aloha zay satria ho anay aloha de nisy angeny ny mpikambana sasany nanao tany fa zay tsy mitaraina mihitsy hoe efa fantatra zao fa maloto io de zakao am'izay fahaloton'zay aloha le izy satria ianao nandray anjara zany fa tsy tokony menomenona ny tokony atao aloha de hoe ahoana ny anadiovana an'io izay tsika vao niatrika fifidianana le izy nefa ny naroso ny fanjakana hatrany hatrany zay zavatra zay a de tokony tatetika aloha ahafahana zany nandravana an'izay aloha fa taony sasany a tsy naharitra ny mena amin'ny raviravy hoe tsy maintsy mandray anjaratsika fa io no afahatsika azahoana fanjakany kanjo diso fanantenana
Zay aloha tsy mba diso fanantenana ny zavatra andresahany hatramin'izay fa ho an'ny diso fanantenana de ireo menimenina rehetrarehetra ireo izy ny zavatra hita zao de hoe ny tsy fanaran-dalana tany antseranana iny ko zao a no hita tena hita be le zavatra nitranga tany antseranana hoe lany tamin'ny 500 isan-jato faingo 270 lay mera teo aloha dia nysolona délégation spéciale amin'izao fotoana zao noho ny antony ara-pitsarana fanenjehana ara-pitsarana zany nefany a misy lalàna mifidy daholo zay atao rehetrarehetra zay zany fa avy hatrany de tonga de niazakazahana le izy hoe tsy maintsy soloana hitanareo tsara am'izay zany le tsy fanaran-dalàna ao anatin'ilay fanjakana de io nge iteraka olana io satria maninona ny délégation spéciale no apetraka ao fa maninona raha miverina amin'ny fifidianana afaka 120 jours ohatra lalàna nge mamaritra an'izay de hitantsika eo satria mitady raharaha foana zany sika sy korotana eto amin'ity fireneny ity samy tsy misy manara-dalàna mihitsy zany ny zavatra hita aloha am'izao fotoana zao samy manao zay say-patany ka zay ny fijerevako azy hoe very fanambola velona amin'ny malagasy aloha am'izao fotoana zao a mitady atsapazana hoe iza ny fanantenana de samy mikariko an'izay tsika fa zay nanaovana politika eto marefy ve zany lay rafitra mpanatanteraka mpanao lalàna mpanaramaso ary ny fahefampitsarana eo ihany koa ampidiro kely ny ianareo mpanao politika mitahaka an'izay hoe tanitandalana zay anisan'ny hoe foto-kevitra anatoko politika izany a hoe fa merenana ny Madagasikara ho tanitandalana marefy ve zany reny atoko ireo matoa manao zay tiany atao ny eo amin'ny fitondrana amin'izay fahefana ananany le hoe marefo aloha tsy tena zay loatra ny ilazana azy fa ny afetsifetsena koa ataon'ny fitondrana ao anatin'ny lisika ny afetsifetsena de ny fibakoavana ny rafitra isan'ambaratonga rehetra sy ny toerana de efa mipetraka dolidolo ny azy fa tsy any am'le resaka hoe marefo ny antoko politika tsy afaka ampikofoka mihitsy ny antoko politika fa de tena voafe dolidolo zany maninona mahatonga azy voafe de nataony mahitsy ny fomba rehetrarehetra atongavana am'izay ahoana ny fahefampitsarana de fapetra zay am'izay fomba mampety azy de tsy afaka mihetsika ianao ny dikan'izay aloha ary amin'ny fahefana mpanao lalàna de feheziny zay maronisy feheziny zay amin'ny alalan'ny fifidianana zay nataony teo am'le tokotany maloto de fa anjaran'izay voafehany dolidolo zany ny rafitra rehetrarehetra fa ny antoko politika tsy malemy zany ny antoko politika fa tsy afa-metsika vokatr'zay ny zava-misy zay ary indrindraindrindra ny zavatra fantatro ihany koa dia ny fatahoran'ny fanjakana ny iverenan'lay raika lahy teo aloha zay koa zavatra hitako fantatro zany matahotra ny iverenan'le teo aloha de atao mihitsy zay ibakoavana an'izay ifahefana rehetrarehetra zay de zay le nyteneniko taminao hoe lasa rarahana olona roly sisa le firenena satria ny fatahorana satria sao de misy vazansy zay de samy meritreritra zany tsika rehetrarehetra hoe aiza zany a ny fomba anadiovana an'izay resahako zay tsy zany mahavita manadio an'izany fa isika ary indrindraindrindra izy tenany zay voakasika zay izy tenany keo mahalala hoe ty fireneko ty lasa izy ary izy tenany keo mametraka hoe za zao raha ny fiafarako eto ahoana misy zavatra tsy maintsy jerevana daholo zay tsy moramora zany a satria azadiny fa reo firenena rehetrarehetra nanao didy jadona na nanao fanararota-pahefana tamin'ny fotoan'androny reo firenena any velan'ireo ratsiratsy fiafaradolidoly ratsiratsy izay zavatra zay nefany a tsy tokony hiainantsika eto Madagasikara fa tokony alamina
sy jerevan'zay mba tsy iverenan'zay tsony asa raha mety zay resahako zay de misy reo manohatra an'zay hoe zay nanao ratsy tsy maintsy faizina fa isika zany marina zay fa ny olana de iny niteraka ny 2009 iny tsy nafahatsika nandroso sy tsy nafahatsika zany tena hoe nijery marina nyty fireneny ty fa samy nanao zay vita amin'ny fotsiny teny tsiraray raha izay resaka 2009 zay no resanao eny amby folo taona rapiso ihany koa moa zay fa tsy arovana ny sabotsy mena izay 7 febroary 2024 nanao ahoana ny akon'izay teto Madagasikara zany mbola mizaka ny vokan'izay hoe tsika sa efa voavato ao anatin'ny fitondrana SVM fa crise vaovao indray zao iainantsika zao zao no izy averiko tsara rehefa firenena no alaitsika amin'ny keriny na alaitsika amin'ny alalan'ny hetsi-bahoaka dia mety sarotra ny mandamina an'izay aoriana ny fandraisam-pahefana averiko tsara zay teny zay satria raha iny 2009 iny zany no resahantsika zao dia fanonganam-panjakana iny fandokanam-panjakana iny ary sahirantsika taorinan'izay satria be deaibe ny viry asa vokatry nataotsika teto zany be deaibe ny tsy natoky atsika tsony reo mpamatsy vola ary voapirofo ane zany tamin'ny fifidianana farany nataotsika taorinany 2009 iny fifidianana voalohany satria nisy niniany taorinany iny fa naninona niteraka an'le nini arany reny rehetrarehetra reny zany dia hiteraka fahaseranana ho atsika nefa nitafaverina indray izy taorinan'izay ka iny 2009 iny zany niteraka ny crise lava reny ho atsika mihitsy am'izao fotoana zao ka tantara moa reny ny firenena raha ohatra ka ao anaty raha latsaka no andraisana fahefana tsy maintsy sahirana mpitondra tsy maintsy raha latsaka ihany koa ve ny alana io zany raha latsaka no andraisantsika fahefana de sahirana mpitondra tiako atongavana de zao fifampiresahana ihany no andaminana ny tany fa tsy raha latsaka averiko tsara zay teniko zay raha mbola mieritreritsika fa anaisotra amina hery satria hoe hery no nazahoany an'io teo de hery no anasorana an'io teo tsy androso ty Madagasikara ty fa ifamaly fahateto foana dikan'izay tsy maintsy mifampiresaka tsika averiko foana zay de hoe rovina ary zany zay efa maty zao hoe tsy maintsy mifampiresaka tsika afahatsika mandroso ijerevantsika vahaolana malaky ho an'ty fireneny ty fa jerevoka ny firenena any velany ihany ny fandrosony fa isika ve de ho ambakan'zany ragna raha zo zavatra mitranga reo tsy milamina amin'ny firenentsika tsy milamina amin'ny fanoherana tsy milamina mpitondra fanjakana averiko tsara zay zavatra zay misy tanjaka lehibe avy aty amin'ny fanoherana misy tanjaka lehibe avy ary amin'ny fitondrana ireo no miady eo tsy misy fandrosona mihitsy eto amin'ty firenena ty ka zay le resahako hoe ny fahatserovana ny 2009 tena tantara ratsy ho an'ny firenentsika iny engane tsy hiverina tsony ny zavatra misy ohatran'iny fa mba zavatra tsara indray mba ifanaovantsika eto ny fampiresana mba misy modely za maniry an'ny président Andry Nirina Rajoelina mba hitondra modely ho an'ny fanaovana politika eto Madagasikara izay mba fanirina afahatsika zany mandroso amina firaisakina fa tsy tenenina vava fotsiny le firaisakina le hoe firaisakina inona moa izy teo ampo sy fitiavan-tanindrazana tsy resahana vavy zay fa manjary olombitsy ny mandray anjara am'izay ampo sy fitiavan-tanindrazana zay fa ny ambony rehetrarehetra dia mitazapotsiny de enao miteniteny foana eo dia mezan'ny olona de tsy tonga any am'le tanjona zany zay zavatra iriny zay ka lasa moa tsy mba fanadiny fa de engany ao anatina filaminana
no andaminantsika ny firenena indray andramana tsy hoe andramana fa izay mihitsy ny tokony ho izy ao anatina fandaminana sy ao anatina fifampiresahana no andaminantsika ny firenena fa tsy ao anatiny savorovoro vao andamina ny firenentsika asa mazava ve zay resahako zay raha ao anatina savorovorotsika dia adseza ny BDB ao anatina savorovoro adseza lina le adseza resahako rehefa misavorovoro ny firenena dia reo olona rehetrarehetra nanzay anjara tamin'ny savorovoro dia tsisy manaiky gisitra fa tsy maintsy tompona andraikitra ary andray anjara amin'ny fitantanana izay elany zay elantsika zay fa ao anatina fifanarahana afahatsika mifampiresaka dia afahatsika tsy atseza zay fa raha vao miresaka masy de tenen'ny olona foana hoe mitady seza indray zalahy fa mifampiresaka tsy izay fa mifandaminana amin'ny firenena no tanjona ao anatin'izao zavatra eritreretina anavotana ny firenena zao ka raha ohatra hoe ady seza no eritreretin'ny fanoerana fa anovana fanovana de tsy mety zay fa andao izay olona zay veritsika fa andamina ny firenena ty dia tsy asisika mandray anjara kory reo olona reo amina fifidianana misy ho avy eo fa mandamina anatina fotoana fohy fotsiny dia aleo mpanao politika no andray anjara amin'ny fifidianana am'izay rehefa tonga aoriana n'le fandaminana fa tsy hoe hokorotaniny ty firenena ty de misavoritaka de adseza tsy fitiavan-tanindrazana zay izay ny fijerevanay antoko MFM masy ho anatin'ny krizy tanteraka ny fahitana n'lay zavatra iainany vahoaka malagasy am'izao fotoana zao mipeo am'izay ve anao hoe sahirana ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao satria manambana iovaova am'izay zany zao ny vidin'ny solika aloha raha io ny voakitika nefa de azo lazaina fa ny fiarin'olona maro ihany koa no voatotohiny am'izay resaka fiakarana vidisolika izay nisany hoe sahirana ny mpiasa malagasy ihany koa am'izao fotoana zao misy an'ireo karazana fikoanandoha ka sain'ny syndikalista sy ireo vovonana maro samihafa voasakana am'izao fotoana zao tsy efa azo lazaina fa marefy ihany ve ny eo amin'ny fitondrana fahitanao an'le hoe sakatsakana atao am'izao fotoana zao andreo ampiasa zay anao an'izay hoe karazana fivoriana zay eny fa na de anatina toerana notokana raha le anaovana an'izay hoe fikoanandoha izay fampiresahana fanakalozan-kevitra eo am'ireo vondron'olona reo tsy avelany traka ho efa lazavaiko teo anie zay ny aty amin'ny fanoherana raha vao mivorivory politika dia sakanana zay le tahotra reo olona mivory reo anie mieritreritra zavatra tsara ho an'ny firenena fa tsy mieritreritra ratsy ho an'ny firenena de izay tahotra zay dia mivoaka daholo lalàna rehetrarehetra fa mbola averiko foana hoe lasa tarazo ao anatin'lay fitondrana mihitsy le hoe raha vao lasa eto zay de matahotra zay zany ny ao anatin'le loha fa reo mpanao politika reo mato mivory ohatran'io dia idinika ireo ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ty sy ny fomba anitsiana ny itondrana ny firenena ty PDB fantatro tsara daholo ange reo olona mpivory eo reo manana hevitra tena everina fa itondrana ny firenena fa izay le resahako hoe raha vao anatin'ny korotantsika de reo olona resahako teo reo reo mivory rehetraretra reo tsisy manaiky gisitra reo fa jerevo avoay ny olona zay tompo-kevitra ao anatin'ireo mpivorivory reo ifampiresaka adidin'ny filohan'ny repoblika zany miantso ny mpanao politika raha matsilo tena matsilo saina mihitsy izy angalana ny hevitra avy amin'ireo afahatsika miroso manjary lasa ianao rery ny cible raha misy tsy fihetezana io firenena io fa aleo ny olona rehetrarehetra mba hiara idinika ijery ny lalakivoana am'izao tsika faly zao hoe ny lasantsy midina fa ny fiakarana io avy eo tsy ho zaka atsika de hipoko io rehefa avy eo fa zay le nyteneniko hoe ao amin'ny andininy fa 200 amin'ny lalam-panorenana de mananjo an'izay angeo ny filohan'ny repoblika mbola averiko foana zay anitsy ny lalam-panorenana inona ny zavatra tokony ho ahitsy
rehefa ahitsinao io lalam-pandroenan'io a tsy ataonao kapy manta ohatran'io fa reto olona nyvorivory aty avelany rehetrarehetra reto a misy angalanao ny hevitra ao anatin'ireo a anotsianao an'io lalam-pandroenan'io raha olona tena manana finiavana ianao anatin'izay izay ny fijerevako azy fa le hoe tena tahotra fotsiny le izy ary matahotra miala eo amin'ny fitondrana satria petsaka zany ny zavatra tsy nety de ino no ararotin'le olona rehefa aveo nge ararotin'le olona zay zavatra zay hoe reto rangah de nisokatra reto rangah de volamena zay iteraka zavatra tsy eritreretinao akory fa zao a mila miresaka tsika andaminana zany rehetrarehetra zany efa tsotra ny zavatra resahako mba ho azo ho takatry ny olona fa tsy manakatra lavitra mihitsy a zany a mba hahafahantsika mandroso amina fandaminana ny firenena fa aza miandry korotana aza miandry trongisina aza miandry fa andao fampiresaka ny averiko foana zay efa ampy zay raha latsaky zay ho an'ny firenena iza no ataonao sorona indray ho an'ny firenena efa ampy zay izay zany no hitako hoe ilaina matsilo ny mpitondra fanjakana mikasika an'izay le izy koa président république mety manana saina an'izay fa reto le manodidina azy reto no mety manahirana betsaka tsy atongavana ao anatin'izay tanjona zay zany hoe tena reo mife asiny de manjary lasa le président république rehefa aveo ny lasibatra ao anatin'ny zava-misy rehetrarehetra zay ny fijerevako azy fa za mahita hoe azo atao tsara ny mandamina ny firenena azo atao tsara ny mampandroso ny firenena azo atao tsara ny manova ny lalàna zay tsy mety eto amin'ny firenena azo atao tsara ny mamerina ny fifidianana zay gaboraraka teo azo atao tsara daholo zany rehetrarehetra zany raha itsika mifampiresaka anisan'ny hoe nanaitra nyzao tontolo zao mihitsy ny fanapahan-kevitra nyraisin'ny filoha amerikana Donald Trump moa zany taoriny nandraisan'ny fitantanana ny États-Unis indray ny faraka am'roapolo ny volana janoary 2024 teo anisan'ny isy fetraka ny eto Madagasikara no nanapahany ministra Elon Musk moa zany le hoe fanapahana ny fifanarahan'ny USAID izay ny ampangainy mihitsy hoe fikambanana jiolahy ny eo amin'ity USAID ty ary nisan'ny hoe fananakatona moa zany izy tany États-Unis tany eto Madagasikara ihany koa efa azo lazaina misy ny firaisamoan'ny pirenena amin'izao fotoana izao fa efa napiato ny mpiasa tao aminy noho ny hoe fahatapahany zay fifanohanana ara-bola ny tetikasa izay ho an'ny eto amin'ny firenena manokana nisan'ny hoe mampiasa mahazo famatsim-bola avy amin'izany tsika eto Madagasikara amin'ny alalan'ireo tetikasa zay zarainy teo amin'ny fitondrana hatramin'izay fa tsy zao fitondrana zao ihany nanaovany fampelezan-kevitra ny tenany inona no mety ho fiatraikain'izay ihany koa zany ho amin'izao fitondrana zao ny fomba fijerevako azy dia iteraka aloha fahasairanana ho an'ny firenetsika le izy indrindrandrindra reo very asa zany ny asa tsy misy ny io koa efa niala indray zany de isika koa netehatra loatra tamin'ireo firenena avany velany netehatra be loatra satria tsy haitsika zany ny avitena ny vokatra nisy sy ny fahaizana nisy ananany malagasy teto fa de niaritra amin'ireo fanampiana avy any velany zay zany aloha tsikara marina fa izay MFM dia anisany nanokatra lalana aloha ho an'ny Madagasikara amin'ny fifandraisana amin'ny any velany nanomboka tany amin'ny taona 1970 tany ary io SADC io arany hoe izahay anisany nanokatra lalana ho an'izy io ny foronan'io mantsy foronan'izy io tamin'izany fotoana zany de tany amin'ny taona 570 tany no nipoirana io zany hoe taorina ny hetsi-bahoaka nataotsika ny raiky amby 70 io SADC io zany io moa zany any Gaborone no tena hoe misy ny foiben'ny SADC reny tiako tenenina amin'le fanontaniana napetrako teo hoe tsy nampiaton'ny filoha amerikana ny USAID USAID
tsy io ihany fa io konkoa mbola be deabe ny zavatra mbola mety ho faranany ihany ao anatin'izao ny azy ny teny nataony tamin'ny propagande ny azy de nitaterahany avokoa zany fa iteraka fahasahiranana ho an'ny malagasy le izy satria eo zany tsika zao vao andeha irery amin'ny fanampiana andeha irery manana an'ireo aren'ireo tsika andao konkoa jerevandreo aren'ireo fa tsy de avoaka fotsiny amidy am'izay itiavana azy eto fa de mba manana ampo ao anatin'le izy ko sika malagasy hoe atao hony reto tanora malagasy reto amin'ny famoronana asa ho an'ny tanora eto nefa ny arenantsika eto meo papana de raiso apahendrena ny tenin'ny filoha amerikana Donald Trump iny hoe jerevo ny arenanareo jerevo ny aninareo de raiso amin'ny mihitsy fa zay no izy reny ny tenina olona homme d'état raiso am'izay ary matoky fa tokony anana ampopo am'izay tsika roviny zay no mety ho vitatsika miakina amin'ny fandaminatsika ny firenena ihany koa zay ka iteraka fahaverezana asa raha io agoa io fotsiny resahantsika zao io ane sehatra anankiray afahantsika manondrana entana ny velany mampidibola ho an'ny malagasy fa de raha sanatria zany ka foana tanteraka io de any amin'ny 30 000 emploi any very tanteraka zany de hoaiza daholo tsika ivangongo aiza daholo tsika rehetrarehetra reo mila lamizay fa tsy vitan'ny président Rajoelina rery mandamina ny fireneny ty fa tsy maintsy mifampiresaka izay mba antsoavo ataoko foana zay tsy sasatra miteny an'izay zavatra resahan'zay aza mieritreritra ny pomba azy hoe seza ny mamay an'ireo mpanohatra ireo mety ho seza ny mamay an'ireo fa isika no andamina azy isika eto tsy voatery zany ho seza foana no atao resaka ho an'ny firenena